Manolotra raha batopoko mahakasika ilay rivo-doza juda avy hatrany no hoentsika nomboana ny fiarana. Andalam-piverenana indray ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ity rivo-doza ity ao amin'ny Rampitsovo Mariana be mbola tsy maneno akoho. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo izy dia tany amin'ny manodidina ny 20 kilometatra avaratra andrefan'ny Morombe no misy ny Fohibeny. Mitondra rivotra 570 kilometatra isan'ora izy ary arahana tafiotra 520 kilometatra isan'ora. Mizotra amin'ny anatsimo andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora. Raha izay vinavina izay dia tombanana itombo hery izy ka ho lasa tempête tropicale modéré indray ary mety izay sokajy izay ihany koa no idirany antanety any amin'ny morotsiraka atsimo andrefana iny, zany hoe manomboka eo Morombe ka hatrany Saint Augustin no mety idirany ity rivo-doza ity antanety amin'ny zoma ho avy izao. Amin'izay fotoan'izay moa dia mety hitondra rivotra eo amin'ny 70 na 20 kilometatra isan'ora izy, ny tafiotra moa mety anodidina eo amin'ny 100 na 10 kilometatra isan'ora. Vokatry izay rehetra izay dia entanina sahady ny mponina any amin'iny tapany atsimon'ny Madagasikara iny hiomana amin'ny fiatrian'ny rivo-doza ary ampiatra avy hatrany ny filazana fanairana na filazana miloko maitso ho an'ny faritra atsimo andrefana, Androy, Anosy, ny distrikan'ny Morondava, Manja, Iosy, Iakoro ary mipaika hatrany amin'ny Befotaka, Midongy atsimo ary Vangaindrano. Entanina zany ny mponina amin'ireo toerana ireo mba anaraka tsakany sandava ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny fotony. Raha mahakasika ny mety toetry ny androntsika ankapobeny kosa indray ao anatin'ny 3 andro avy dia ny fisiany io rivo-doza io no amaritra ny toetry ny androntsika, izany hoe ho mora kokoa ny fiforonana oram-baratra saiky manenika ny Madagasikara afa-tsy ny any amin'ny tendrony avaratra sy ny morotsiraka avaratra atsinanana ihany no mety ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Mety hisy orana tandrifindraona iserana ihany aza moa indraindray amin'iny faritra iny. Andao jerena amin'ny antsipriany ary mivinany toetry ny andro ho amin'ny Rampitso maraina. Andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotoko ny any amin'ny faritra Ivatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Taolagnaro, ny ilany atsinanan'ny faritra Moromany, Matsatram-bony ary Iorome. Mety arahana orana tandrifindraona moa zay ny morotsiraka ny faritra Atsimo andrefana, ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na iban-toerana kokoa ingavy masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia ho maina ny any amin'iny faritra avaratra atsinanana iny, zany hoe any faritra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Toamasina. Ny faritra hafa kosa dia miandrandra orana tandrifindraona mety arahankotroka avokoa. Mivinany maripana indray manodidina eo amin'ny 70 hatramin'ny 20 degré ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananika 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia. Mivinany toetry ny andro ny zoma kosa indray ary dia andalam-pidirana antanety ao amin'ny morotsiraka atsimo andrefanao ilay rivo-doza juda amin'izay fotoana izay. Vokatry izay indrindra dia ho betsaka ny rotsakorana any amin'iny faritra atsimony Madagasikara iny. Ny faritra hafa kosa dia saika iaina ao anatin'ny orana tandrifindraona somary miatoato avokoa. Ny any amin'ny morotsiraka ny faritra Sava sy ny tendrony avaratra ihany no andrahoana amin'ny tsitokotoko amin'ny ankapobeny. Mivinany maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 70 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana, 20 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 30 degré foana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia. Andao faranana mivinany toetry ny andro amin'ny sabotsy ary izay raha ny tompana moa dia mety mbola ao atsimon'ny Madagasikara ao ilay rivo-doza juda amin'izay. Vokatry izay indrindra dia mety mbola ho betsaka hatrany ny rotsakorana any amin'iny tapany atsimony Nosy iny. Ny faritra hafa ihany koa moa dia mbola hita taratra eny foana ny orana tandrifindraona mety arahankotroka indraindray. Ny any amin'ny tendrony avaratra ihany no somary andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotoko. Mivinany maripana indray dia eo amin'ny 20 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 30 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany
andrefa natazatsika amin'izao fa manodidina eo amin'ny 4 na 5 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjoro fitorak'izay ihany koa ny any amin'ny Anosy Be, Sofia ary Melaky. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Raha toa moa ianao tsy naharaka hatramin'ny voalohany dia afaka tsidihanao ny page Facebook Foibe famantarana ny toetry ny andro. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray ary.